Ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika ary lohahevitra manokana indray no iarahantsika amin'ity fotoana ity dia ilay manao hoe fifandraisana ao anatin'ny fanetretena. Alohan'ny rosoantsika lalandalina kokoa dia manasanao fa hisy vavaka izay hotononina. Raha tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izay. Noho ny fahafahanay mbola mahazo izao taridalana amin'ny fifandraisana izao. Mba mangataka izay tompo hoe aloha lalana trano ny fananao masina, ananana ihany koa fahazoanantoka famelan-keloka ary hanazava ny fomam-panahinay no amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha miresaka isika ny amin'izany hoe fanetretena izany dia tsy hoe satria hoy ny soratra masina hoe izay manetretena no asandratra. Ka mba ho azo fisandratana isika dia andeha hanetretena. Tsy zavatra ohatrohatran'izany zany no resahana fa ity ambara eto ity dia modely anankiray izay azontsika tarafina ka tonga antsika hanana fiovana. Tsy vaovao amintsika ilay teny, eny mety mahazatra loatra aza. Izay voambara amin'ny Filipianina 2:2 manomboka amin'ny 1:5 hatramin'ny 9. Izay miresaka ny amin'i Jesosy Kristy. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra mifikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'akan'ny endriky ny mpanompo, natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetretena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Izany teny izany dia indraindray toa efa raisina ho zary fahazarana. Toa efa tsy dia misy heviny satria mandalo mandrakariva. Kanefa amin'ity takariva ity dia sitrakitsika indrindra ny hanome lanja indray, hanome heviny manokana indray izany fanambarana izany satria araka ny voambara dia izao sain'Andriamanitra tao amin'ny Kristy izany. Ao amin'ny Romanina 12:10 ny 3:30 sy ny 4:30 dia manambarambara amintsika ny toetra sy ny hareniny fahendren'Andriamanitra, ny fahalalany ary iza no nahalala ny sain'i Jehova, iza moa ny mpanolotra. Resy lahatra ny Paoly Apôstôly fa raha ny maha-olombelona antsika fotsiny dia tsy ampy hiantohana ny fahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra indrindra raha amin'ny fanetretena. Fa izao no zavatra misy. Taridalana dia milaza manao hoe misy zava-miafina io natao hoe marimarina kokoa ny fatakarantsika olombelona ny sain'Andriamanitra io izay tao amin'ny Jesosy Kristy. Lalina loatra satria misy fahendrena izay Andriamanitra mihitsy no manana izany. Mety afaka milaza mihitsy aza ny isika manao hoe tsy ho azo fantarina izany. Kanefa izay nambarany tamintsika kosa dia raisitsika ampo. Nisy fanandramana toy izao tamina fahitalavitra iray tany ivelany amin'ny alalana fomba fanao anankiray izay nantsoina hoe patron incognito, na raha amin'ny teny frantsay moa zany dia incognito. Io fihetsika io zany dia ilay mpampiasa, ilay patron ny orinasa mihitsy zany lehibe anankiray no manova endrika izy dia mifangaro amin'ireo mpiasa ao amin'izany ataontsika hoe orinasa lehibe zany. Ny tanjony dia izao hiaina ny fiainan'ny atao hoe mpiasa ary ahatsapa ihany koa hoe manahoana ny traikefa atolotra izany orinasa izany ho azy ireo. Izao nefa araky ny voambara ny taridalana eto dia mijanona hatreo ihany zany zavatra izany. Izany hoe rehefa afa-po ny amin'ny tanjona izay napetrany ilay tompon'ny orinasa, ilay mpampiasa zany dia mijanona hatreo ny fanandramana. Fa Jesosy Kristy ilay fomba isehoan'Andriamanitra
Ary Andriamanitra naka endrika hoy ny fanambarana tery aloha hoe nanam-pitoviana tamin'ny olona. Raha ny voambara eto ara dia toy izao. Ny baiboly idiema dia manana fomba anankiray izay ilazany azy manao hoe fa niendany an-tsitrapo ny famboniny ka naka ny toetra amam-pomba mahampanompo izy, tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho ho hita olombelona. Inona ny tanjon'Andriamanitra amin'izany endrika atao hoe midina aty amin'ny tontolo ny maha olombelona izany? Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia manana ny maha izy azy, ny maha tsy toha, ny maha tsy voafetra, ary azo lazaina hoe tena fidinana ambany dia ambany zany hoe Andriamanitra tsy voafetra no miditra ao anatin'ny fonosana olombelona anankiray, kanefa dia natao zany. Zay zany no endrika voalohany. Ny endrika faharoa rehefa tonga teto ambonin'ny ity tany ity, Jesosy Kristy, zany hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy, dia nanao vavaka izy. Anisan'ny vavaka anankiray izay voatonona manokana ilay ao amin'ny Jaona 7:10 ka ny 9:20 manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono zao tontolo zao fa ianao no naniraka ahy. Misy fangataham-bavaka manokana ao zany ahafahana manatanteraka ny antsoina hoe fifandraisana, kanefa araka ny lohateny dia hoe ao anatin'ny fanetrentena. Raha toa zany ka tanteraka ity hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetrentena ity, dia ny fanetrentenan'Andriamanitra no miantoka an'izany voalohany. Ny tari-dalana dia milaza amintsika manao hoe nanana fifandraisana mivantana tamin'Andriamanitra ny olona tany am-boalohany. Raha miresaka tsika hoe tany am-boalohany sy ny amin'izao fotoana izao, dia ny fidiran'ny fahotana teto amin'ity tontolo ity no manelanelana izany. Ka vokany Romanina 7:19 izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa samy efa nanota izy rehetra tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Raha ny tena marina zany dia Andriamanitra mihitsy no nanana ny antsoina hoe finiavana hifandray amin'ny maha olombelona antsika izay miaina ao anatin'ny tontolo lavo, ary isika mihitsy no ivony zany fahavoazana izany, izany fahalavona izany. Raha tsy misy zany ny fanetrentenan'Andriamanitra minia hanavotra ny taranak'olombelona, dia tsy tanteraka io famparaisana amin'io. Romanina 7 araky ny voambara teo ihany ny 5:20 sy 9:20 zao ny fanambarana. Izy no natolotr'Andriamanitra ho fanatitra fampionona-pahatezerana tamin'ny rany amin'ny finoana mba hanehoana ny famarinany, amin'ny tsy namaliny ny fahotana tamin'ny lasa nandeferany, mba hanehoan'Andriamanitra ny famarinana ankehitriny, ka ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana ny Jesosy Kristy. Miaraka tsara zany eto ilay fanetrentenan'Andriamanitra, ny dingana izay nataony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny fahatongavany olona, ary indrindra indrindra ny fanatitra izay nataony dia ilay sorona fampionona am-pahatezerana tamin'ny alalan'ny rany. Ry mpiaino malala, ry mpijery, mpiara-mandinika ny soratra masina, ao anatin'ilay antsoina hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, tao anatin'ny fanetrentena isika. Hatreto dia tsy mbola misy fanetrentena ny takiana tamintsika, fa mbola Andriamanitra daholo zany zao ao amin'ny planina sy ny drafitry ny famonjeny no nanatanterahany izany. Zao no toyiny. Ny fanambarana manaraka dia hoe ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Io ilay Filipianina izay nojerentsika teo, ka ahitantsika fa
ity fomba fiasan'Andriamanitra ity zany izay mijery midina dia tsy misy fetrany toy izay nataon'lay ohatra ny raisintsika teo hoe patron anankiray na tompon'orinasa anankiray mpampiasa anankiray mandeha maka ny toerany ny mpiasa mandalo ihany iny ary eo no mahasamihafa ny fomba an'Andriamanitra sy ny fomba maha-olombelona antsika. Isika raha andeha nety tena dia efa mipetraka sahady hoe hatramin'ny oviana moa zany ny fafana manety tena satria tsy vitatsika zany ary eo ka isika hiaika an'izany fa ny angatana amintsika dia ny finoana ny zavatra izay ataon'Andriamanitra ary zany dingana izay ataon'Andriamanitra zany dia mitaona antsika kosa mba anaiky ny izany fomba entin'Andriamanitra mampiray antsika aminy izany. Zao no ambaran'ny taradalana hoe misy fepetra tsy azo idivirana ao anatin'izany filazana izany. Manana finoanan'i Jesosy Kristy izaho sy ianao. Io no anjara takiana amintsika olombelona. Fa rehefa mino ny olona iray, mino an'i Jesosy Kristy sy ny asa nataony, dia Jesosy kosa hanafy antsika ny famarinany. Ary tonga iray aminy isika, tonga iray aminy izaho, tonga iray aminy ianao, ary iray amin'Andriamanitra ihany koa. Izany fomba fiasa izay napetrak'Andriamanitra izany dia misy akony eo amin'ny fiainan'ny maha-olombelona antsika. Satria ny dingana farany dia izao, hampiray antsika samitsika ihany koa zany. Sitraka ao ve? Ny mba hanana lay antsoina hoe zay saina tao amin'i Jesosy Kristy, lay fanetrentena, tsy izaho na ianao no hiezaka anao fanetrentena. Andao sika moa zany anao fandavatena manokana sy ny sisa, manana fetrany ihany iny. Fa ny anjarantsika dia ny miditra ao amin'ny tontolo ny antso izay vavaka nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, nasainy hoe izy mihitsy no manona an'izany vavaka izany ho antsika. Miantso antsika ary ny Tompo mba hibanjina n'izany sain'i Kristy izany, hisaintsaina mandrakariva, ary izany atao hoe fahafahantsika mibanjina ny fanetretenan'i Jesosy Kristy izany dia izany no antom-piainantsika. Hiteraka vokatra tsara eo amintsika izany ka hahatonga antsika hanana fampiraisana manokana. Ao amin'ny Korintianina 2:5 dia izao no voambarany manao hoe ny 9:20, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Mandray fampihavanana isika, ianao, izaho, izay resy lahatra fa efa nomen'Andriamanitra antsika izany lalan'ny fampihavanana izany, fampiraisana aminy amin'ny alalan'ny fanetrentenany. Roso isika, mandray tombontsoa isika, ary manjary misy vokatra ao amintsika izany fibanjinana ny sain'i Kristy, ny fombany ary ny fiainany izany koa. Andeha hoentina ambavaka izany mba ho fanandramana velona eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Asaiko ampitiavana ary ianao fa ho tanterahana izany vavaka izany. Misaotranao izay Tompo ny amin'ny izay nataonao tao amin'i Kristy. Misaotranao ihany koa izahay ny amin'ireo modely tsara izay hiteraka fiainana manokana ty anatinay amin'ny finoana, ka mampianaranay Tompo hikolokolo izany finoana izany, mampianaranay ihany koa haiaina izany mandrakariva, hanananay fiainana maneritena hatrehanao ary mifandray amin'ny hafa ihany koa izay mifampikasoka aminay. Fanirianay Tompo raha ho avy-tsely amin'ny raha lanitra ianao, izahay sy izay mifampikasoka aminay dia ho mendrika izany fitsenananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.